natokana mampanompon'Andriamanitra ny manolotra ny arahaba ho an'ireo rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao. Ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery andaontsika vavaka de orina vavaka de ho ataotsika ny hira ho fiderana an'Andriamanitra famizam-boninahitra azy aorina zay avy hatrany dia hoentiko amitsika ny tenin'Andriamanitra vavakatsika. Ry Tompoandriamanitra ray ny malalo misaotra sy makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy izay fanomena tombon'andro velomana sy iainana de zao tafahoana somatsara amin'ny alala zao fandarana izao. Koa de miasany herinao Andriamanitra eo ampanomponao sy eo amin'ny olona rehetra zay fa vonina ian'ny teninao amin'ny androandroany ety. Anao fahakakana lehibe tsy misy toy zany amin'ny alalan'izao tiny etiko zao ianao Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy tenin'Andriamantsika iaraka iderany tompo de ho ambara ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Izano izao mihoatra ny amin'ny falebiazanao zao le tsy mendrika anao ny androko sisa izao sy zay arahako aminao de mbola famitramponao. Ndao tsika arahira hoe faraha izao toy izao Jesosy faraha izao no toy izao de tsisy avy ampy fa avy aminao rehetra tsisy avy amiko fa avy aminao iza tokoa moa zahay Jesosy ny de navotanao zao le tsinotsinona le tao andavaky ny liona efa natsanganao hozanaka sany mihitsy Jesosy tena tsinitsinina tokoa zay fa le fahasoavanao tonga namonjy anay de hiran'izany fahasoavanao sy fahatsaranao zany zay isan'andro tokony fanotronanao izanotoanao fa tsisy azoarina aminao miakiny falebiazanao faraha izao no toy izao Jesosy tsara izao no toy izao tsisy avy amin'ny herinay na avy amin'ny tanjakay fa fahasoavana tsotro zao tsisy avy amiko fa avy aminao zao le tsinotsinona le tao andavaky ny liona efa natsanganao hozanaka faraha izao no toy izao faraha izao no toy izao de tsisy avy amiko fa avy aminao zao le tsinotsinona le tao andavaky ny liona efa natsanganao hozanaka ao anaty zavekir zany de saintsiny zany fitiavan'Andriamanitra anao zany de isaory fotsiny izy hoe saotra Jesosy ny amin'ny famonjenao saotra Jesosy ny amin'ny zavatra nataonao teo amin'ny ady fijaliana iza tokoa moa zahay Jesosy no de nitiavinao be tahaka an'izao mankasitraka Jesosy tsy misy fitiavana mihoatra amin'izay nasehonao anay Zao le
misaotra an'Andriamanitra isika no izy Andriamanitra tsy to iteny amitsika androany. Raha ny voalazan'ny baiboly tokoa no jerena dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony, miteny amin'ny alalan'ny mpanompony ny tompo Andriamanitra tsy to. Ny antony satria ny mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izao dia antsony baiboly hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Zany no voalaza amin'ny Korintiana 2:7 arak'io voasoratra io. Ary ny teny ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra, zany hoe ny teny ambaranay dia toavin'Andriamanitra, amarin'Andriamanitra, ary ataon'Andriamanitra tanteraka. Tsy resaky zany tsy nono zany fa tena zava-marina zany. Ary efa hitako ny nataon'Andriamanitra tamin'ny alana zao mpanompon'Andriamanitra mitory ny tenin'Andriamanitra aminareo zao. Ahoana hoy Andriamanitra? Ahoana hoy baiboly? Andoke sokafatsika amin'ny Isaia 4:7, vakina tahako zao le teny. Hoy Andriamanitra, ary mahatoa ny tenin'ny mpanompoko, sy mahatateraka ny saina atolotro ny irako ao. Andriamanitra zany de efa nilobava tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe mahatoa ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izy, mahatateraka ny saina zay atolotra ny mpanompon'Andriamanitra izy. Mbola manamafy an'izany ihany koa Jesosy Kristy araka ny voalazany ao Matteo 20:20 araky voasoratra io. Mazava ny tena nataon Jesosy. Zay fehezinareo ty ambony tany hoy izy de fehezina any an-danitra. Zay vahanareo mpanompon'Andriamanitra ty ambony tany hoy izy de vahana any an-danitra. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra zany mpiara-miasa aminy, amina mpiara-miasa azy amin'Andriamanitra. Rehefa misy fanapa-kevitra raisiny ty ambony tany dia ekena any an-danitra efa napa-kevitra raisiny. Tsy takatry sainy zany kanefa dia zava-marina ary efa niainako mihitsy le izy. No zany mitaonanao aho, mitaonanareo tsiraray avy zay mahita sy mandre ahy amy ty androandroany ity, mba aningela tsofina tsara ieno ny afatra entina ho anao, ho anareo androany. Mitaonanao ihany koa mitaonanareo mba ino an'izany afatra entiko zany ho afatra tena avy amin'Andriamanitra tokoa. Hoy baiboly, mino ny mpaminany de ho ambinina ianao, mino ny mpaminany de ho ambinina ianao, mino ny mpanompon'Andriamanitra dia ho ambinina ianao. Araky nefa nambarako tiary aloha, le nambarako vo teo zany, dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony ny tompo Andriamanitra tsy to, ary miteny amin'ny alalan'ny mpanompony ihany koa ny tompo Andriamanitra tsy to. Akoatran'izany, ny teny ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra, ny afatra entiny tahako zao afatra entiko zao, ny toriteny ataony tahako zao toriteny enitsofinao zao, le nambarako tiary aloha, arak'ilay voalazan'ny Isaia novakina taminareo tiary aloha, dia tena toavin'Andriamanitra arabaky teny, tena marin'Andriamanitra arabaky teny, ary tena tanteran'Andriamanitra arabaky teny. No zany raha milaza aminao, raha milaza aminareo aho fa mpanasitran'Andriamanitra, ohatra anankiray zay raha milaza aminao, raha milaza aminareo aho fa mpanasitran'Andriamanitra, ary ositraniny ianao zay marary am'izao fotoana zao, de mino fa ositraniny tokoa ianao. Joro vavolombelona aminareo aho, ndre mandeha nisy fotoana manokana nataonay tao fiangonana misy anay. Zany hoe ny taniko fiangonana rehetra mba hitaona olona vaovao, indrindra fa olona marary, verevitra tamin'ny fitsabotena, mba ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana ndray Alahady.
fa isy vavaka manokana ho atao ho an'ny marary tam'izany fotoany zany. Zay zany ny fandaminana asa nataoko de nanentina fiangonana. De rena tompo fa dia ny asa tokoa reo mpiara-vavaka. De ndre mandeha nisy Mahatoa anankiray mpiara-vavaka ao am-piangonana, manandraikitra ao am-piangonana, tazany masoko izy fa ny baby vehivavy anankiray. De hoy aho hoe izy ary ny olona baben'ny madame Julienne iny. De niditra atao am-piangonana fa tsy hitako hoe taiza hoe izy atao anatin'ny trano fiangonana no nipetrahany zareo. De rehefa nandeha ny toroteny, nandeha ny fotoam-pivavahana, nandeha ny vavaka ny marary, de akory ny zava-magaga rehava ny malala fa sitrana 100% i vehivavy zay nobabena io. Nobabena izy indry tao am-piangonana fa rehefa andrava fotoam-pivavahana nandeha tongotra ton'ny olona rehetra salama vatana izy. De nanatona an'ilay madame Julienne, nanatona le namana tao am-piangonana hoe fa inona hoa nazo an'io ty madame ity, de no tanterainy hoe efa nalemy tao ampandrina amam-bola maro ity vehivavy ity, efa tsy afaka nitsangana. De tonga tao an-tranony zareo aho, joly vavolombelona nitaona azy ireo mba hamonjy fotoam-pivavahana ataotsika. De nanaiky ry zareo dia nentina taxi, de aveo nivoaka tao ana taxi no babena niditra tao am-piangonana. Fa de rena Jesosy satria efa vonona be mihitsy lera Mahatoa ny andray fanasitranana no le filazana ien'ny sofiny hoe mpanasitran'Andriamanitra ary hositran'Andriamanitra zay ho avy amonjy an'io fotoam-pivavahana io. Efa tena nanana fonona be mihitsy izy, normal sitrany izy tao anatin'le fotoam-pivavahana, tena sitrana 100% araka ny tengo teo hoe afaka nandeha toy ny olona rehetra. De rain'Andriamanitra riavana. Raha milaza aminao, raha milaza aminareo ao fa mpamaolana Jesosy ary ho vonjeny ho afaka amin'ny olana zay mahazo azy, re olona zay mandresany afa-drany androany, de minoy ianao fa ho afaka tokoa, ho afahan'i Jesosy tokoa ny olana eo amin'ny fiainanao, na olana inona io, na olana inona io. Tsisy olana tsy hain'Andriamanitra vahana, tsisy olana tsy hain'Andriamanitra esorina eo amintsika zanak'olombelona zay mino azy. Raha milaza aminao raha milaza aminareo ao fa hitondranao ho amin'ny fiainana mandresy sy mahomby Andriamanitra amty taona vaovao zay diavintsika ity, dia minoy ianao, minoy ianareo fa ho ataony tokoa izany, ho ataony tokoa izany satria Mahatoa ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra, matateraka ny saina na ny hevitra zay fa nomen'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Satria Jesosy efa nilaza le nambarako taminareo tery aloha fa zay fezina ety ambony tany de fezina any an-danitra, zay vahana mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany de vahana any an-danitra. Ka mahazava be zany hoe raha nilaza taminareo fa mpanasitran'Andriamanitra arosotraniny ianareo dia hosotraniny tokoa raha mino ianareo. Raha nilaza taminareo aho hoe mpamaolana amin' Jesosy ary hovonjeny ho afaka am'izany olana zany zay rehetra tonga ho aminy, dia hovonjeny tokoa ianareo, hovany tokoa le olana. Raha nilaza taminareo aho hoe izy no mpanome fiainana mandresy sy fiainana mahomby am'ty taona ity ary de ho tanterahany tokoa zany, dia raha mino ianareo de ho arak'izany tokoa no ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny andrasan'Andriamanitra aminao fotsiny ianao mino ary manana finoana fa marina izany teny ambarako aminareo zany. Ka ny afatra entiko aminao am'ty androandroany ity de afatra mitaonanao ny ino fa misy Andriamanitra, ny ino ako fa Jesosy ho zanak'Andriamanitra sy mpamonjy ny zanak'olombelona rehetra. Ary tena zany tokoa Jesosy satria eto zao de matsiaro ny tantara nisy tamin'ny fotoan'andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany. Araka ny voalaza amin'ny Jaona 2 ao. Nisy fampakaram-bady tao akany. Ary reo fianakaviana zay nikarakara zany fampiakaram-bady zany
dia nanasan' Jesosy, nanasan' reny Jesosy, nanasan' mpianatry Jesosy mba amonjy an'ilay lanonam-panambadiana. De io moa ny fiainana indraindray tsy apozina misy olana tonga tapoka izany. De tonga tokoa ny olana tato am'ty lanonam-panambadiana ity, satria mbarany baiboly hoe lany ny divay, ary enatry fafambaraka araky le fanambarako tany aloha, zany atao hoe lany divay melony amaranana ny lanonana. De zao ny zavatra nitranga, zao ny zavatra nitranga ilazako aminareo hoe tena misy Andriamanitra, tena mpamonjy tokoa Jesosy zanak'Andriamanitra. Hoy nireny Jesosy tam'ilay mpanompo tany ataoko hoe tany amy lakozia tany, asaivo atanterao zay sainy ataonareo fa anatona anareo ny mpampianatra, de ekeo ankatoavy zay ampanoviny anareo, satria efa fantatry mari fa efa fantatry mari reny Jesosy fa isy zavatra ho ampanoviny Jesosy ny olona, ka mba tonga le olona tsanda hoe inona koa zany zavatra ampanaovinao azany, iny za zavatra asianao ataonay izany, mba tonga ny olona tsanda de efa tonga mialoha mari reny Jesosy nampiomana andreo mpanompo tany an-dakozia. De tonga tokoa Jesosy tapoka tsy napoziny, ho Jesosy feno rano siny, de ny fenona rano siny tivozy am'izao, de ny tivozy ny arabaky teny ndana eto any amin'ny mpandahatra fanasana, de netiny ka rehefa miresan'ny mpandahatra fanasana le divay lay rano mangatsika, rano tsotra, tena mpandiana de nandramany aloha gaga sareo fa divay tsara no tao anatin'ilay fitondrana azy, divay tsara, tena niaiky ny olona hoe divay tsara. Ny tiako amara de zao hoe nivan'ny olana tao am'ilay lanonam-panambadiana, nivan'ny olana. Mba ilazako aminao hoe tena misy Andriamanitra, tena mpamonjy Jesosy zanak'Andriamanitra. Ambony zany zo afatra entiko zao ihany koa de afatra mitaonanao ny iakina sy ientehitra amin'Andriamanitra mandritra ny fahavelomanao eto ambody tany ity. Tsy hoe rehefa misy olana ihany vo eritreritra anao de iakina sy entehitra aminy ao, fa na misy olana na tsy misy olana, ny fiainanao amin'ny akapobeny no tomboko mba iakina sy ientehitra amin'Andriamanitra foana mandritra fahavelomanao eto ambody tany ity. De zay mihitsy no anentanako anao hoe aoka iakina sy entehitra amin'Andriamanitra foana ianao. Mitonanao am'izany ny tompoandriamanitra androany mba hafany mandray atanananao am'ty taona vaovao zay diavintsika ity, zay mbola taona ifandimby. Raha tsy miakina sy mientehitra amin'Andriamanitra mantsy ny olona, de tsisy zavatra azon'Andriamanitra tanterahana mihitsy riavana eo amin'ny fiainan'olona eto ambony tany ity. Tantarako aminareo fa zava-poana fiainan'ny olona tsy manana an'Andriamanitra am'izao vaninandro misy antsika izao, ary tsy vitany hoe zava-poana fotsiny fa possible ho reraka mpanahy sy ho resanady ny olona tsy manana Andriamanitra. Ary rehefa reraka mpanahy, resanady ny olona tsy manana an'Andriamanitra, dia zany no hitondra azy ho amin'ny famozam-po, ho amin'ny famozam-po zato isan-jato. Mitovy am'izany ihany koa na de fa kristianina azy ianao, malala tsara ny fisin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, kanefa tsy miakina amin'Andriamanitra mihitsy ianao, de ho zava-poana ihany koa ny fiainanao, possible hitovy amin'ny olona rehetra ianao, possible ho reraka mpanahy sy ho resanady ianao. Zany zava-marina nge zany tantarako aminareo zany riavana malaly, no zany ho iaho aminareo amampanampon'Andriamanitra aho hoe tapao ny hevitrao manomboka androany, na iza ianao ianareo mahita sy mandre azo afatra ediko zao,
tapao ny hevitrao manompoka androany aoka hitodika amin'Andriamanitra am'izay ianao aoka iankina aminy amy zavatra rehetra ataonao foana ianao. Ino tsara ke ty tantarako aminareo ity tantara zay tena akantsika lesona tokoa. Ny tantarandreo mpianatra Jesosy nandeha teny ambony lakana ka sendra ny tafiotra mahery sendra ny onjan-dramasina mahery vaika no tantarako aminareo. Ato amin'ny Marka 7:7-10 ka hatramin'ny 10:1 no misy azay tantara zay. Vakina amitsika la izy ka dia arao tsara voasoratra io fa vakiko ny ato anatin'ny Baiboly. Ary andro zay ihany rehefa hariva ny andro de ho Jesosy taminy andesika hita hoe nepita ary rehefa nampidiny mpiana ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambokely io tam'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy ary nisy tafiotra mahery ary ny anjerizrano ny alondrano ny sambokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambony ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninonao izao afatesana izao. Ary ny foa izy ny fo Jesosy dia ny teny mafy ny rivotra sady laza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara ary de nitsatra ny rivotra ka tontsara ny andro. Ary hoy izy taminy nahoana ny saritahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo. Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe fa iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina za manaiky azy. Raha fitina tantara de tako zao ndre mandeha tapa-kevitra ny tompo fa hiala eo amin'ny toerana anankiray fa hoery amin'ny toerana hafa de hiampita ranomasina zany ry zareo ary lakana no andehanana. De niondra nataona ty lakana ary Jesosy miaraka tamin'ireo mpianatra. De ny mpianatra moa toy ny olona rehetra de nihirahira zareo tao anaty lakana tao. Be de be ny resaka ny fanaovanjareo tao anaty lakana. Fa Jesosy kosa natory teo ambony ondana ho ny Baiboly. Ka rehefa tonga teny ampivoambony le lakana de tsy napoziny izy ireo fa dia tojo tafiotra mahery reto mpianatra na de tena ambony lakana. Mahery be mihitsy ny herindrivotra tam'izany ary ny ranomasina nanonja faran'izay mafy. Tany amboalohany aloha de niezaka ihany reto mpianatra nanafitra ny tenany nanafitra ny ainy satria nisy tam'ireo mpianatra no mpanarato efa mpanarato tao amin'io ranomasina io ary efa mahay rano malala ny tokony atao. Anisan'izany ry Petera ry Jona ry Jakoba. Fa ela ny ela dia tsy nahana tena ny velona intsony reto mpianatra satria tsy mbola nisy fisehoan-javatra tahaka izany hoe na hery vaika be ny tafiotra na hery vaika be ny onjan-dranomasina. Marina fa efa fantatry Jesosy ke ny fisian'io tafiotra sy onjan-dranomasina io fa tsy mifo mihitsy izy fa natory. Fantatry Jesosy ke fa efa tena namofo ny mpianatra tsy nanatena no velona intsony fa tsy nifo izy fa natory ihany. Inona tiany Jesosy atongavana tam'izany ry havana malala? Ny tiany Jesosy atongavana de hoe ianareo aza miezaka ny mamonjy ny fiainanareo manoloana ny olana misy aminareo. Ianareo aza miankina amin'ny fahendrenareo, aza miankina amin'ny fahaizanareo manoloana ny olana misy eo aminareo. Satria efa hay ianareo de mila miankina amiko foana, mila mietehitra amiko foana. De zany no antony natonga Jesosy tsy ny fo fa natory foana tao anaty lakana. Sanatria hoe matory maty izy, tsy zany mihitsy. Faraky le telo teo hoe vao nanomboka mihitsy le olana, le hitafiotra, le onjan-dranomasina de efa fantany. Eny daholo ny teny nataon'ireo mpianatra, ny resaka ny fanaovana tena zava-dozy ity, tena zava-dozy ity, ahoana nataontsika, ahoana nataontsika, eny daholo zany. Fa dia tsy ny fo Jesosy araka ny teniko teo fa tamin'ny farany vao tapa-kevitra reto mpianatra andao foazina Jesosy. Mpampianatra tsy mampaninanao va zao afatesana izao.
tena vonjeo zahay, apio zahay, mila ko de may zahay, fa losy ty mitona amitsika ity. Raha voanamo an Jesosy mpianatra de mifo Jesosy, de nitsangana Jesosy, de ina teny natao Jesosy no teneniny rivotra ho izy tam'izany mangina mitsara, dia miaraka tamin'ny vavanteny tsatra ny tafiotra, nitsatra ny ery le onjan-dranomasina, lamina tsara ny mpianatra tena bololakana. Zany zava-nisy riavana. Soratana zany tantara zany a, mba ilazana amitsika hoe tsy mety amitsika mihitsy amin'ny maha-olombelona-tsika, indrindra fa itsika zay atao hoe kristianina efa mamalala fisin'Andriamanitra ihany, tsy mety amitsika ny miankina amin'ny herin'ny tenatsika, miankina amin'ny fahaizantsika, miankina amin'ny fahalalantsika. Fa raha mbola velona eto ambony ty tany ety isika de zay, mila miankina amin'Andriamanitra, mila mietehitra amin'Andriamanitra, mila miankina am' Jesosy, mila mietehitra am' Jesosy. Enina ty atao hoe zavatra kely bitika azy no ataonao, de ahoana ho baiboly any boky Filipianina, na amin'ny asa io, na amin'ny teny io, de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avokoa zany rehetrarehetrany mba ho voninahitr'Andriamanitra. Riavana malala. Mazava aminao ve ny fisotrony tantara? Araka teniko teo hoe nosorata zany tantara zany ilazana amitsika fa mila mifandray amin'Andriamanitra sy miankina amin'Andriamanitra isika manomboka am'ty andro androany ity, am'izao vaninandro de avitsika zay voalaza hoe vaninandro farany izao. Mazava be moa teny efa nataony Jesosy any am' Jaona 10:10 any, tsara ka mandravakitsika le izy. Jaona 10:10 de andao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Jaona 10:10 de ny andiny voalohany, ho Jesosy, izao no voaloboka ary ny raiko mpamboatra. De amin'ny andiny 4:5 tomeramiko ary zao aminareo, tahaka sapana tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, de toy zany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao no voaloboka ianareo ny sapana zay miray amiko ary zao aminy, de mamoho be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona. Raha misy tsy miray amiko de arina eny ivelany tahaka ny sapana izy ka malazo, ary angona izy ka tsipy ao anaty afo de ho may. Mazava fanoarana atao Jesosy, mazava fampianarana, tena mivantana mihitsy le teniny. Zao Jesosy no voaloboka, ny raiko, ny rainareo no mpanamboatra an'izany voaloboka zany, mpikarakara an'izany voaloboka zany. No zany ilaina ianareo ho Jesosy mba hitoetra ato amiko, mba afako mitoetra ao aminareo. Tahaka ny sapam-boaloboka tsy mavokatra io raha tsy miray am'le tena foto-boaloboka, de tahaka zany iako ianareo, tsy amokatra ianareo, tsy aomby ianareo, ho disy fahatenana ianareo. Zay ny tiany Jesosy ambara, raha ohatra ka tsy miray am'le voaloboka ianareo, raha ohatra ka tsy mifamatotra amin'ny voaloboka ianareo. Mazava le fanoarana nataony Jesosy. Ary raha misaraka amiko ianareo indrindraindrindra, de tsy mahay manao na inona, tsy zavatra azonareo atao eto ambony tany ety. Riavana malala, manentana atsika aho mba hitotika amin'Andriamanitra am'izay, hiakina amin'Andriamanitra am'izay amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. De farany to zao voalaza any amin'ny Salamo 5:20 any, andao vakitsika ny 2:20. Salamo 5:20, 2:20. Areo voasoratra io, apetra ho am' Jehova ny entanao, ary izy no anoana anao. Tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Apetra amin'Andriamanitra ny entanao e. Ary rehefa napetraka ao tamin'ny alalan'ny vavaka hoe Jesosy eo, Andriamanitra, ity ny entako, ity ny olako, ity ny manahirana, apetrako aminao, de mino ianao, fa miraisiny tanana zany iny entanao iny, ianao kosa maivana. Zay rehefa soavana omen'Andriamanitra atsika am'ty taona de avitsika ity. Ny dera, ny ajary ny voninahitrany de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Ivavaka ho anareo am'izao ora izao,
raha marary anao de hositraniny raha mino anao fa miasa amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra. Raha manana olana ianao de vonjeny ho afaka amin'ny olana satria vavako anareo ao raha mino anareo fa miara-miasa amin'ny mpanompony ny tompo Andriamanitra. Ary raha mila ny tanan'Andriamanitra mitsotra anareo amin'ny tetony ity de anao tsotra ny tanan'Andriamanitra satria vavako anareo ao de anamarina vavaka zay ataoko Andriamanitra. Apetrao mifonao tananao do tsika vavaka. Tompo Andriamanitra tsy to la izy atrizay ka ho mandrakizay misaotra sy makasitraka fa noho ny famindraponao lehibe noho ny fahasoavanao dia nomena tombon'andro avelomana izahay ary mbola manitsaka an'izao taona vaovao 2024 izao. Ankehitriny azy de ndreto izahay samy tapa-kevitra fa hitodika aminao Andriamanitra, hiankina aminao Andriamanitra, hiatehitra aminao Andriamanitra amin'ny lafin-davatra rehetra ka inonay Andriamanitra fa dia ho vaovao ny fiainanay, tantaram-piainanay manomboka androany amin'ny taona diavinay ity. Ny marary rehetra sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, esoriko amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny aretina, rifa na mafarofy miala anareo zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo fa manamarina sahady an'izany teny sy vavako ny marary ataoko zany ianao. Reo manana olana vonjena ho afaka amin'izany olana zany, reo miandrandra ny fahasoavana lehibe de ny fitahina sy fanambina amin'ny tetony ity amin'ny anaran'i Jesosy ho ataonao an'izany Andriamanitra. Ny dera ny atsary ny voninahitra atolotra ho an'Andriamanitra raitsy to. Misaotra tompo. Amen. Zay zany tompoko ny afatra nentina ho atsika tamin'ity andro androany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manao veloma antsika rehetra tompoko.